fitondrana Rajoelina, fitondrana Pitaribato Vilambava. Fitsarana avy momba lalam-pandrenana, anara-tsisa tsy maty ihany koa. JMJ Mada, aoka tsy ho voafatotry ny politika fa hifantoka amin'ny fionana masina, hoy ny Monseigneur Gabriel Andrianantenaina. Alatsinainy fa 12 volana aogositra ny taona 2024 faly tafahoana aminao indray ny tenako anatin'ity herinandro vaovao ity ka mandolotra ny arabary tompoko kilasy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovaon'ny MBS hatramin'ny farany. Ny pejiny politika avy hatrany ary dia miaina anatin'ny fitondrana jadona tanteraky Madagasikara ankehitriny hoy indrindra ny filohan'ny RMDM Sampana Mahajanga poretiny fanjakana amin'izay tiany anaovana azy ny vahoaka malagasy. Tsy teny fanjakana aihany feo afy eto amin'ny firenena afa-tsy ny fandokafana azy ireo malona indrindra izao fitantanana tsy mahomby izao fanadiadiny Jarmano Menjanahary sy Andrakoto Malala. Tsy mipetraka eto Madagasikara intsony ankehitriny ny hoe ny vahoaka ny tompon'ny fahefana manjaka tokana ny mpitondra manao izay tiany atao eto amin'ny firenena afa ny lazaina fa afa ny tanteraina satria sendra mpitondra Pitaribato Vilambava i Madagasikara ankehitriny tsy mifanaraka ny samy mpitondra eny fa na eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny raharaham-panjakana afa ny teny ataon'ny Prime Ministra kanefa zavatra afa no mitranga eny an-kianja afa no baiko midina avy any ambony manara-poana ny mpanatanteraka eny fotony izay pisolelaka amin'ny fitondrana tazana izany nandritra ny etsika ho fionana nataon'ny Filoha Marc Ravalomanana tamin'ireo mpiaradia aminy tany Mahajanga. Gaga zay tonga teto ny Premier Ministra Tsay Christian nilaza fa hoe libre zay olona tia moro vahoaka na mitokona fa kosa mila manaja lalàna. Ka eto zay milaza amina Monsieur le Premier Ministre nanaja lalàna ve antoko maro antoko miaraka fitondram-panjakana na antoko sasany na reo mpanao serana manao karnavala ery an-tanàna reny fa izahay RMDM anatiko Madagasikara zany na HVM na antoko zay tsy mitovy aminareo ve no tsy manara-dalàna sa hoe lalàna io natokana ho anareo mpitondra sy ny namanareo mpitondra. Azaolakolaka ny resaka Andriamatoa Premier Ministra Tsay Christian fa hazay hitanao eo koa vahoaka madinika etoa mba manan-tsaina tsao nareo milaza tsy manan-tsaina izahay eo Monsieur le Premier Ministre fa efa tsy rariny kosa zavatra ho ataonareo sady mamenatra ny maharary tantanana Mahajanga sala ny tsisy sénateur sala ny tsisy député sala ny tsisy olom-boatendry zay vahoaka Mahajanga atreto efa ho tampotra amin'ny mandat tsara nahita olom-boafidy reo mba nitana micro devant ny vahoaka na devant ny assemblée na devant ny sénat na devant filoham-pirenena mba niady izony vahoaka Mahajanga na taptanana Mahajanga. Raha ohatra lainga teniko zany miangavy anareo mpanohanareo sénateur reo miangavy anareo mpanohanareo député reo na gouverneur reo mba aboakanareo eto ny sary hoe niady izony vahoaka Mahajanga na niady taptanana Mahajanga ireo sénateur reo na député reo na gouverneur voatendry reo. Miezaka maneho ny mpitondra ankehitriny fa fitondrana tsy refesy mandidy ny fitondrany tsy misy mahazo miteny sy maneho ny heviny ny vahoaka malagasy fa izy ireo ihany no afaka manao izay tiany atao. Betsaka no mametra-panontaniana ny hoe maninona rehefa ny antoko ny fitondrana no manao ny hetsika tsy misy ny sakana eny fa na eny an-dalambe sy manelingelina fifamoivoizana aza fa maninona raha ny Filoha Marc Ravalomanana sy ny mpanohitra dia voasakana foana eny fa na amonjy fivavahana aza ao anatin'ny fitondrana jadony i Madagasikara ankehitriny. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao ny solombavam-bahoaka Rodan Kotomanjato androany. Nambarany ary fa zary anarana sisa tsy maty sisa ny HCC eto amintsika. Fitsarana lasa mikarama ary mitazana izay adalana ataon'ny mpitondra fotsiny ihany. Charmano Menjanahary sy Andrakoto Malala hatrany. Tsy tahotra tsy henatra intsony ny filoham-pirenena maneo fa tsy ny malagasy no antom-pisiny fa antoko mba azahoana tombotsoa amin'ny alalany fahefana izay nampindramin'ny vahoaka azy. Tsy miafina intsony ny fanaovany akanjo loranjy lokony antokony rehefa misy ny lanonam-panjakana tahaka ny tany Sainte Marie farany teo
tsy filoham-pirenena ny vahoaka malagasy no misy eto fa filoham-pirenena anantoko hoy ny solom-bavambahoaka. Ay zany ianao nge fitondrana zany tsokony anao zavatra manava tena zany entinao miaraka hoe zahako an'ny toko zao zany toko zao mba hitondranao amin'io fa nytenininy reny maloto reny satria raha hitokana ianao dia mitokana zavatra tokananao dia tonga ianao dia araka mafiloham-pirenenanao fa tsy milazany hoe tia eto a fa ilatsaka na tsy tinao na ilatsaka na tsy ilatsaka fa adalany zany hoe li zany mampiseho ny adalany inona nataonjareo tena faisana fadimy tonga dia mivoridy daholo ny anany hoe rehetra menanga mitomona mihitsy nakany inona tsy natao zaraina mivarymoro raha mivary mitomony député faisana fadimy amin'izareo dia olodinina mila tsy manao nakana tsy efa firy tsy haiko tsony na firy 1000 tonnes zaraina tao mpikambana TGV fa rehetra zany inona daholo le olona rehetrarehetra manodidina miala amin'ny faisana fadimy dia rehetrarehetra reny natao hoe tsy firarahina vahoaka zany fa hoe zay manano litoloneto a atony ataonefa ngamby hianoananao tena zany tsy re olona atao aminao reo ny vahoaka za tsy teny tsy hanao revitra fa de hoe zay le fa zay mba fantatra zay patrany entina malala manao an'izy zay mba tohevitra reto mpanao politika reto vehivavy tandapany reto re olona miaraka amin'ireo zany hoe efa tsy otsony zay ny azo lazaina azy dia manao foana. Tsy mahagaga hoy ity solom-bavambahoaka ity raha mangina tsy miteny ny HCC satria olona notendreny sy nofidiny ny piraintoko amin'ny avokoa ny mpikambanao izy mianakavy ihany ireo koa anantenina inona eto ny malagasy hoy hatrany ity solom-bavambahoaka ity. Le HCC tsy miteny zany izy milazany zany na iteny inona na iteny inona olona napetraka ireo fianakaviany reo le lazaiko manao isaka miteny reo le natao ohatra hitanao le manao so encolade fa no bras de sour miara-matsika menakaka taty reo naviany fa tany indrindreza mihitsy mifantatra zao raha tianao tsahivo zany ampitsahivoko eto zany hoe président ny HCC zany nanodina ny io lampanorenana io teny vaty fa arahanay tsara mihitsy misy mibitako raha toministre député firaisana faharoa anazy daholo ny fitsarana ray manontolo zay toriny azoko toriny ianao makatsy ianao akako azao le fianakaviany izy menakavy azo daholo rehetrarehetra na nitory ara ny tena tsy natoetra ohatran'izany taloha tsy nanao an'izany président Ravanona ny aty ambany aty amin'ny niana aty manao an'izany fa izy tsy namebaiko hoe atao izao na izao tsisy an'izany tenako fifotoana tao nafantatra an'izany fifotoana député fiainam-bahoaka ray manontolo lampandrenana inona. Voasoratra mazava ao amin'ny 1970 amin'ny lalam-pandrenany fa ny asan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo ampirafesina amina asa-panjakana na voafidim-bahoaka, asa mandrara hafa, asa ao anatin'ny antoko politika, vondrona politika na fikambanana ary fisahanana andraikitra eo anivon'ny fikambanam-pivavahana. Lalam-pandrenana malagasy no mametraka io lalana io, koa maninona tokoa moa no mangina tsy miteny ny HCC manoloana izao zava-misy izao. Mibaribary ny fomba fanao mamoetra ataony'ity fitondrana ity hitantaratra izany nandritra ny fandalovany filoham-pirenena tamin'ny Sainte Marie ny farany herinandro teo fioaram-pefy fa nitsakitsahana lalam-pandrenana ary fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana no azo andikana ireny diany ireny hoy ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Mamintana amintsika izay fandaharana izay ary ando miaratiana sy Tahiry Aina. Efa tena mihoatra ny fefy no ataony'ity fitondrana ity. Itsabana ary ampidirana loko politika afaka misehatra rehetra hatramin'ny finoana no ny tombontsoa ny ity sewoseo. Manaprofo izany ny fanomezana ireo kit miloko volomboasary ho an'ireo mpizaika andray anjara amin'ny JMJ Mada andian'ny fahafolo na ny fioanam-ben'ny tanora katolika eto Madagasikara. Ity tranga ity izay niteraka ady efitra sy tsy fidy fipijery eo amin'ny sampino amin'izao fotoana izao. Voararana lalàna velona eto amin'ny firenena zany kanefa inina atao ihany. Tsy azo ekera ny famodirana politika anaty finoana izay verina fa hiteraka fizarazarana ary anapotika izany hoy nambarany solom-bavambahoaka lalàna tsy mazafy. Mila tonga saina ary tsy tokony ho vorebireby amin'izany ny mpino kristianina. Reny fitaovana izay ho ampiasaina reny dia hampidiriny ilay fitondram-panjakana ny anatin'ny fisaratsarahana ny mpino amin'izao fotoana izao. Ary tafiditry ny velam-pandrika ihany koa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny mpino kristianina katolika. Miala tsiny indrindra re tompoko
fa na dia tsy tokony horesahana amina plateau ohatra zao ara ny sehatra finoana dia tsy maintsy mijoro kosa tsika e manoloana an'izany fikasana zay anapotehana ny finoana katolika zany hiteraka fizarazarana io ary izany loko politika zany tsy tokony hiditra mihitsy any anatina sehatry ny ara-pinoana ary voalaza ny lalam-pandroena efa noresahana teto zany tapabolana lasa zay ao amin'ny andininy voalohany lalam-pandroenantsika sy ny andininy faharoa zay mametraka tsara ny tokony ho fisarahana atao amin'ny faran'ity volana ota izay sy voalondohan'ny volana septambra dia io hitantsika miariary io ary entina trany efa miseho sesilany ny fanakorontanana isan-karazany dia hosanatria koa fa itsika eo anivon'ny mpino katolika ho tafiditra ao anatin'izany asa raha natadidy ianao namana faniry fa nisy raha nafana teto amin'ny tany sy ny firenena zay anisany ihany koa hoe nampikorotana ihany ny fomba fijeriny eo anivony amin'ny sehatra ny finoana zany fa tsy mahasoa ny firenena zany ary sanatria aorianao lasa hiteraka korotana iny anivony fiarahamonina mihitsy ty fomba fijery amin'ny lafiny hoe loko politika sy ny finoana ity zay anairanay any tompona andraikitra isatsokatriny zany na ny eo anivon'ny fiangonana na ny eo anivon'ny fanjakana ary indrindrindrindra ho atsika kristianina izay atao hoe fitondrana tsy mahatoky tena intsony no mijoro ka mandrebireby saim-bahoaka sy manao kobaka ambava sisa idirana ary salovan'ny filoham-pirenena avokoa ny sehatra rehetra ankoatra ny fifampifangaroana ny finoana sy ny politika tsy mamenatra azy ireo intsony manitsakitsaka ny lalam-pandrenana hoy ny mpamakafaka politika samy nanaja toy ny anak'Andriamaso ny voarakitra ny lalàna avokoa ny mitondra ny fandimy teto amin'ny firenena saingy mifanohitra amin'izay ny zava-misy ankehitriny any ka ampifangaroan'izy ireo natoky politika sy ny fitantanana ra-panjakana fiboaram-pefo ny antokanany zavatra ataony mpitondra io hoy ny fanazavana président Zavelbert dia tsy afaka nitarika mihitsy zany antokeny dede zany fa Piasonam ny ministra ny fambolena ny ministry ny fiopina Emmanuel Rakotovahiny docteur Emmanuel Rakotovahiny Piasonam osika no nampitantanana an'izany antoky zany tarana ny lokona menamena be tamin'ny andron'andreo matoderatsiraka isika nalapa ny fitsarana ny lokona maitsomaitso sy mangamanga tamin'ny andron'andreo mato marikaravalomana nalapa ny fitsarana no lokona mangamanga amin'ny lokon'ny SVM fa zao misy trangan-javatra ohatran'izao maninona tsy nitazomina satria zay ny endriky ny bâtiment public hatramin'izay grisy fotsy mba hametrahana zany amin'izay neutralité zay ary mba hanasongadinana hoe reto misy bâtiment na trano-mpanjakana ka tsy frappe masiny olona hitsofoka ao dia hanana foronana trano fa maninona tsy maintsy lokona amin'ny lokon'ny EM le misy fuchsia le misy grenat le misy volomboasary le lokona bâtiment public amin'izao fotoan'izao ary hitatsika misy lokona orange iteo le filoham-pirenena efa manao miasa daholo mibe ny tanàna tsika nafantatra fa misy olona vano maran-tsetra nandehanaka ny Sainte Marie misy olona vano mananara misy vahoaka ny ary volam-bahoaka ny nanaovana an'iny tsy propriété privé an'iny ary tsy titre borné tamin'izany antoko zany ka ny lokona amin'izay lokony itiavany azy fa mivoaka malagasy ary volam-bahoaka ny nanaovana an'izay député Alain Ratsimazafy ka ilaina fahamalona ilaina fandalinana ilaina fitonitsaina tsara ny amin'ny hoe atraizany fampiasana nyity loko ty mba tsy isiny zay appartenance politique zay raha tsy zany mantsy dia ambaratsika fa manitsaka ny lalàna zany Anisany miteraka resabeny amin'ny fiarahamonina mihitsy ny mahakasika indrindra ity JMJ Mada ity sy nitondra fanazavana mikasika ny loko politika izay ezahana voizina ao anatin'ny fanatanterahana ny JMJ Mada 10 ary ny monseigneur mpikarakara ny fihaonana lehibe toy ihany koa ny fitondrany fanazavana sy ny toromarika ho an'ireo rehetra izay anatrika ny fotoana amin'ny herinandro avy. Fanadiadiny avitra sy olon-draibe sy Mathieu Pressy. Mpizaika avy amin'ny paroasy katolika vitsivitsy no nanafoana ny fandraisana anjara amin'ny fihaonam-ben'ny tanora katolika izay ho tanterahana any Andranomanelatra Tsirabe manomboka ny 30 aogositra hatramin'ny 4 septambra ho avy izao. Antony mahatonga izany araka ny loharanom-baovao dia ny fanomezan'ny filoham-pirenena kit izay voalaza fa tsy araka ny modely nomena no tsy araka ny lokon'ny katolika ihany koa fa natao volomboasary. Nisy fimemenonana teo amin'ny religiozy ihany koa ity trangy ity araka ny fantatra.
Nahitsy nambarany tompona andraikitra mikasika ity tranga ity teny mba tsy voasakana izany ireo mpino ary mba tsy hanaiky ny endrika fandraikirekenao anatin'izany. Aoka tsy vatotra izay saitsika lanonana masina, lanonana mponona, mivavaka ny andehanantsika tsisy idiro amin'ny politika mihitsy a. Mety misy ny sensibilité sy ny sisa momba ny zavatra antsipiriny ataoko ny tanora olon-dehibe daholo marala izay tokony ataony tsy voafitaka voafantsika raha ohatra ka misy zavatra hoe ahina ny momba an'izany. Nitondra ny toromarika maro mikasika ny fanatanterahana ity fionambe ity hatrany ireo tompona andraikitra. Ny fionana dia hienana ny loha hevitra lehibe izay nitsongaina avy tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 220 mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Ny fanehoana toetena mifanaraka amin'ny finoana ny tokony ho asehon'ny mpizaika ho hatrany ny fanazavana. Ny JMJ dia fotoana lehibe hiaonana amin'i Jesosy Kristy. Izy no manasa antsika tanora mba hiaona. Iray aminy, iombinaina aminy amin'ny alalan'ireo fankalazana rehetra atao ary andray ihany koa ny afatra avy aminy. Fotoana lehibe koa anehoantsika ny fiombona amin'ny maha eglizy miarady ka anehoantsika ny finoana. Hijeroantsika ho vavolombelona fa i Kristy maty sy nitsangako velona ny tompontsika sy mpanjakantsika ka izy no fiainana ao antsika. Ifampizarantsika ihany koa ny traika efa mpiainana amin'ny mampanaradian'i Kristy izay. Noho izany dia fiaonana masina, fivahinina masina, fiaonana ara-pinoana no ataontsika. Ka toe-posy toe-pana mifandraika amin'izay no aoka ny entanantsika izay hamonjy an'ity fionambe ity. Mikasika ny lozam-pifamoivoizana nateti-pitranga tato ato dia nisy ny fanentanana sy ny fampatsahivana nataon'ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo rehetra mpampiasa ny lalana. Manana didy lehibe amin'izany voalohany mikarakara amin'ny fijerena ireo fiara amin'ny fitsipihana ny gojagojan'ny fiara mifanaraka tsara amin'ny olona izay hoentina ny mpamily izay tena tokony antoka mivantana amin'ny lafiny resaka lafiny ara-pandeha aoka tsy handray an'izany zava-mahadomelina izany satria anisany tera-doza ihany koa zany amin'ny resaka fifamoivoizana. Araka ny fantatra dia mpizaika 7,520 no nisoratra anarana ary mahery ny 3 alina no andrasana ho tonga any an-toerana izay avy amin'ny dioseza maro manerana ny nosy. Tsy ahivina fa araka ny fanasan'ny fivorimben'ny evêque eto Madagasikara no anatanterahana ity fionamben'ny tanora katolika ity. Rahantsika misesy izao ary ny vaovao tapatapany mbola tsy nivaly eritrereto ny olona ny mpianatra sasany amin'ny resaka vatsy-pianarana amin'ny oniversiteny Manday Toliary. Ny hamafana tao anatin'izany koa aza ny hetsika ataon'ny mpianatra ka isan'izany ny fandravana ny tournoi ACF na ny fifaninanam-pirenena ho an'ny mpiasam-panjakana izay natao tao amin'ny campus ho an'ny androany. Araka ny loharanom-bavao no idiny mpianatra ny vavahady Bevi ary nataon'izy ireo soudura mihitsy izany antony tsy nahafahana nanatanteraka ity fifaninanana ity. Raha izay ny avy any Toliary ny any Antsiranana kosa indray dia toy izao hitantsika amin'ny sary izao aloha izany ny filaharana solika tany Antsiranana ny maraina teo ary araka ny voalaza dia efatra amin'ny omaly izany. Tsy ny fankahitana ny filaharam-be nataon'ny fiara taorian'ny tany amin'ny tany lalam-pirenena faha-efatra sy lalam-pirenena faha-fito dia ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy indray araka izany no mijaly solika dia mipetraka indray araka izany ny fanontaniana hoe tsy misy krizy araka ny nambaran'ny filoham-pirenena tokoa eto Madagasikara. Ny any Antsiranana mandidy dia misedra olana ihany koa ny mponina any amin'ny tanàna iny amin'izao fotoana izao ary efa naharitra amam-bolana sy aman-taonany maro mihitsy ny tsy fisiany rano fisotro madio tsy fisitrahany mponina any an-toerana rano fisotro madio. Ho any androany mponina avy amin'ny fokontany Amparikambana any Antsiranana mandidy no nidina andalam-be manoloana ny lapan'ny tanàna any an-toerana ny lanja Sorabaventy noho ny olana amin'ny resaka famatsin-drano any an-toerana leo amin'ny tsy fisiana rano izahay hoy ny Sorabaventy nolanjay ny mponina. Vaky ny fonja-tany Fianareva Atsinanana tamin'ny tolakandro ny sabotsy lasa teo tokony tamin'ny iray ora tany ho any ka gadra roa ny voalaza fa tafaporitsaka tamin'izany. Mbola tsy voatsara ny iray tamin'ireo gadra ireo raha toka efa voasazy 7 taona an-tranomaizina sazy miatra ilay faharoa. Rehefa nandeha ny fanadihadiana sy ny fikarohana dia voasambotra tany Ampasipotsy Anjoba. Ilay gadra mbola tsy voatsara, mbola mitohy kosa ny fikarohana ilay meloka 7 taona raha tsy ahivina dia voatsela akory izay no nisy fahavakisana ny fonja tany an-toerana ity ary izao efa nisy tranga hafa izao indray.
Ny pejy ny finoana dia nilamina tamin'ny ankapobeny ny fanompam-pivavahana teny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Omaly. Raha ny zava-nisy teny an-toerana Omaly ena nefa nijerena dia mbola ny fampiandrikan-dritoana aloha izany ny andaniny sy ny ankilany ary mbola hita teny an-toerana ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Sary sy rindran-tsary ny Tahiriny Aina. Efa nisokatra sy efa nisy fivavahana teto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano Omaly. Na izany azy, mbola feno mpitandro ny filaminana tetỳ. Nisy ny valandresaka ho amin'ny mpanao gazety nataon'ny pastera Landy filohan'ny fiangonana taorian'ny fivavahana. Ary ny zavatra tsapa dia rehefa tsy tonga eo ilay mpanao korotana dia hitanareo mpanao gazety angamba fa milamina ary tena retany rendanitra tena aelezo fa milamina ny fivavahana tena mahafinaritra torite milamina rehefa tsy eo ilay mpanao korotana tena dikan'izany sady androany mpitandro filamina tena niasa vao maraina zareo dia efa niditra taty am-piangonana nahita an'izany ireo mpanakorona dia efa tsy saniditra ny varavarana ary zay tafiditra iza dia tena feno tahotra mikasika an'ilay fanakorontanana ary isaorana tompo vao nandraindraikitra ny tany amin'ny tribonaly dia tonga dia nisy vokany lehibe zany le zavatra zay natao vao nandray ny andraikitra ny avy hatrany izy dia tena hita hoe tonga dia nitsahatra ilay korotana zay ny mahatonga ilay izy hoe le fikorontanana mihitsy zay tsy mitory zavatra hafa fa le fanakorontanana fifofona ainana fitenenandratsy fanompana reny zany no bazin'le fitoriana. Na dia eo aza nefa ny filazana familamina ny tetỳ amin'ny fiangonana Omaly. Mbola hita tetỳ ivelan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ihany koa ny nanohitra ny valim-pifidianana ary tsy niditra tao am-piangonana. Dia ny zavatra nytenenina tany hoe mifandamina aloha ianareo. Le fifandaminana atao zany hoe mba hampilamina hoe mbola tsy tokony hisokatra aloha le fiangonana. Izy nefa ny mbola ohatrany hoe manao zany ohatrany hoe raha aminay zany le izy dia ohatrany hoe tsisy rarahinay an'izay tany amin'ny fitsarana tany tsisy rarahinay an'ireo andaniny ireo. Zay nge nenange filaminana ny ilainay rehefa manaiky fotsiny hoe izy tsy manaiky ny zavatra nataony mialatra. Dia ao anatin'ny fiangonana io zany tena marina zany hoe misy olona ho mitondra fiadiana ao. Dia zay reto savao zay ireo. Savao zay ireo raha ohatra hoe misy manana fiadiana aminay. Zay teneniko aminareo an'ilay izy hoe tia dia tena zavatra hoe tena efa tsy rariny intsony ty zavatra ty. Efa tsy rariny intsony ty zavatra ty ka manainga mihitsy zany hoe manainga fa io zany tsy hijanona io. Tsy hijanona io tolona io ninina zavatra misy eo. Ninina zavatra misy eo. Zay tsy anaiky ary mbola teneninay hoe tsy anaiky andremo. Aloha toa dia teneniko mihitsy remo satria efa tsy pastera intsony. Hatreto aloha izany mbola mifampiandrikan-dritoana ny andaniny manaiky ny fifidianana sy ny ankilany manohitra izany. Vidina volamena fito taona na ondrana any ivelany no tsy niditra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana na ny rapatriement de devise izay isan'ny mahamaro-toerana ny vola malagasy. Io no tatitra ny entin'ny ministeran'ny Harena Kibonitany ankoatra ny volamena na ondrana tsy ara-dalàna izay tsy mbola nahenona toy ihany koa hatramin'izao. Avitra Solindray be sy Mathieu Prince. Herinandro zay no nitanterahana tetsy Ivato ny fankakevitra mikasika ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny Harena Kibonitany eto Madagasikara. Maro ny lesoka hita ka nitondran'ireo firaisamon'ny-pirenena sy ny mpisehatra ary ny mpampianatra eny anivon'ny anjery manontolo-tolo-kevitra maro teo ny tokony hanomezana ny fanomezan-dalana malalaka hitrandraka ny Harena Kibonitany eto amintsika. Narosin'ireo mpandraharaha ihany koa ny tokony hampiakarana ny hetra hatramin'ny 9 isan-jato raha toka mbola 2 isan-jato zany hatramin'izao. Nisongadina nandritra ity fankakevitra ity ihany koa ny filazana fa tsy nisy mihitsy ny fampodriana vola vahiny natao tamin'ireo volamena na ondrana nanomboka ny taona 2024 izay nisy ny fanomezan-dalana nondranana. Enina taona 7 taona eo ny vondrana ara-ofisialy ankoatran'ny izay mety tsy ho lasa voaondrana tamin'ny fomba ofisialy dia misy tokony ny ray taona amina volamena zany zao dia eo amin'ny 60 millions de dollars miaka midiny eo moa iny zany hoe ny 7 taona zany dia efa nisy any amin'ny 420 millions de dollars fa tsy nisy rapatriement tsy nisy cession sur le mid. Ny déficit commercial atsika tamin'ny 2021 any amin'ny 800 millions de dollars ka ady hevitra ao amin'ny fakana hevitra eo zany hoe fametrahana ny hoe régime de l'or vaovao. Antony mahatonga izany tsy fampiarana ny lalàna sy ny tsy fahafehezan'ny fanjakana ny fitantanana hany ka tsy mahagaga raha toka gabraraka toy izao ny fanondranana ny harem-pirenena hoy ny fanazavan'ny mpampianatra iray. Kodiny oro
misy caution ke dia nama voafetra ho azy hoe misy caution vola bebe ihany no arotsaky le olona zay vao mahazo hoe lasa exportateur fa avy eo le ohatran'ny salany iny hoe le vola alohan'iny zany no ahafahany fefehan'le fanjakana hoe tsy mahazo manenjika antsony nareo zay le olana amin'le izy fa raha tena jerena le izy anjara amin'ny fanjakana manery an'le olona hoe ianao matoanao namena autorisation d'exporter dia tokony amerina fa tokony entitra tsara amin'ny fanjakana eo amin'ny fanondranana hoe aizana ondrana tsy afaka hoe tsika nosy sarotra be ny voahan'ny zavatra eto tsy maintsy hita foana hoe iranona manondrana na iranona manondrana tsy le lalàna zany hoe tsy ratsy le lalàna fa tsy nampiarina hatramin'izao ny le lalàna mivoaka taloha mbola tsisy décret d'application akory nefa tsika hanova indray zao dia ohatran'izay le problème an'izy hoe le misy faiblesse ao amin'ny fanjakanantsika zany tsara ny mampatsiahy fa tsy maintsy ampodiany eto Madagasikara ny vola vahiny azo tamin'ny fanondranana entana makany ivelany ary isan'izany ny volamena fipetra mahatonga ny vola ariary maro toerana izany tsy izay anefa no hita fa tao manjaka hatrany ireo tsy mataotody amin'ny fanaovana tantely afadrakotra ny harem-pirenentsika indrindra fa ny volamena izany izay tsy mbola nahenona fanampanazavana maro pototra ny mikasika ireo trondro vaventy ao ambadika ireo fanondranana tsy ara-dalàna ireny tsy fantatra mazava ihany koa ny hafaran'ireo volamena ampolony kilao maro tratra tatsy Afrika Atsimo, Komoro ary Seychelles sy Maurice. Eo amin'ny pejy fampianarana dia nivoaka omaly ny valim-pifidianana ho an'ny faritany Antananarivo nidina be moa ny tapahafana mitamy tamin'ny taon-dasy 13/7/7 isanjato tamin'ity taona ity. Raha ny vavavoara ihany koa dia ho an'ny faritany Antananarivo aloha izany no ambany be indrindra izay tapahafana izay mitamin'ny faritany 5 eto Madagasikara. Toy izao indrindra ny fanehoan-kevitry ny mpianatra sendranay omaly rindran'ny sary ny Andra Kotomalala. Toy izao ny zava-nisy tetỳ amin'ny lycée moderne Ampefilo omaly nandritra ny fijerena ny valin'ny baka 2024. Afaliana, orakoraka, alahelo. Ny famaofao teto ny fihetsepo, somary taraiky ny tany tamin'ny faritany hafa raha teo ihany koa vao nivoaka ny teto Antananarivo. Latsaky ny 10 isanjato ny tapahafana ho an'Antananarivo tamin'ity taona ity. Ambany ny tapahafana ho amin'ny fanabeazana ankapobeny 240 faingo 430 isanjato mitamin'ny fanabeazana teknika 270 isanjato. Afaliana tsy nisy toy izany ny any nahita ny anarany tao anaty lisitra. Faly be fa afaka. Inona ny hitanao hoe tena nampatonga an'le fahafahana? Tonga an'le fahafahana fezany dia afaka. Ny vokany aloha tena tsara dia faly dia zay mahafinaritra. Série S. Mention très bien. Dia tena faly be. Ému be zany fa voasambany zay tena marina. Ny secret aloha zany dia ny hoe mianatra dia rehefa mianatra dia tsy hoe efa 3e trimestre vao andeha hanenjikenzika be fa manomboka hoe 1er trimestre vao manomboka mihitsy zany fianarana dia efa manomboka ianaranao tsikelikely dia amin'izay rehefa ny afarana ohatry ny manao révision fa tsy mbola vision ihany zay. Somary mitenitena kely satria ohatry ny elaela kely izy vao mivaly. À 2. Afaka ihany na dia natao ohatry kely ara dia mba hita ihany ny anarana sady vetivety dia hita. Tepitevy be aloha amin'ilay izy fa efa nandefa message mipeta be fa tsy mety lasa mihitsy dia eritreretiko hoe tsy afaka ve zany sa hoana izy ity dia izay moa dia afaka. Tahaka ny fanadinana rehetra nisy ihany koa ny tsy afaka nefa. Tena za aloha zany zao tena tsy afaka fa amin'ny herintaona indray manarina indray. Inona ny hitanao hoe mety lesoko? Mety hoe lesoko tany amin'ny na zao raha ohatra ny azo dia anglais, français, matemo zay zao ny avy hitako tsy mety. Mbola vonona indray ny anarina amin'ny herintaona. Raha ny fanehoan-kevitra mpampianatra iray tsy nety niseho tarehy avy amin'ny sekoly mihitsy no mahatonga ny fitotongana fampianarana eto amintsika amin'izao. Satria nidinika zay hoe fa manina no Antananarivo renivohitra indray izay ahitana ny
boky betsaka ny sekoly betsaka no ambany latsaky ny 50% no afaka baka amin'ny ankapobeny raha mpitahinany any amin'ny faritany dia ny eritreritra moa dia hoe satria betsaka loatra le akisy première L dia mitifitra baka L ohatrany hoe tsisy valerantsony zany le terminal L ary io moa dia misy sekoly privé mihitsy na dia mbola classe de première aza le akisy mba azahoana an'ilay fandoavana an'ilay vola inscription 250 000 dia terena hanao baka dia ny mazava ho azy fa tsy feno ny emploi du temps tsy au niveau mihitsy le akisy dia tonga amin'ny teny hoe be tsy androfana. Nandrombaka medaly volamena 3 sy varahina iray ny atleta malagasy eo amin'ny taranja judo izay nahitana ny Elorara Soanaivo Razafy latsaky ny 13 kilao, Zoajanirina Andriambololo latsaky ny 17 kilao, Stefano Ravely Manantsoa latsaky ny 15 kilao ary Erzo Mikael latsaky ny 17 kilao nandritra ny Lala Open de Mascarene dans la Réunion. Mahery ny zato ny mpandray anjara tamin'izany ka ny folo tamin'izy ireo izay avy amin'ny ligy telo teto amin'ny faritra Analamanga, faritra Atsimondrefana ary Atsinanana no avy teto Madagasikara. Araka ny voalaza dia rahana fiofanana mandritra ny 3 andro izay hanomboka androany ary farana amin'ny alarobia izao ity fifaninanana ity. Amaranana ny fampahalalam-baovao ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena any Kenya any nanapa-kevitra ny ametraka fitoriana mikasika ny valim-pifidianana teny amin'ny fitsarana tampony Raila Odinga sy ny mpiaradia aminy tamin'ity androany ity fa noerana ny vokatra izay nivoaka herinandro lasa izay no antony izao fitoriana izao araka ny voalaza. Mialrary nombana sy Tahiriny Aina. Tsy nionina fotsiny tamin'ny voka-pifidianana nivoaka ny 15 aogositra lasa teo izay nofaritany mifono fanesona ny kandida Raila Odinga 77 taona, kandida nitondra ny larana faharoa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany Kenya ny 9 aogositra lasa teo fa niroso tamin'ny fametrahana fitoriana teny amin'ny fitsarana tampony androany alatsinainy. Noraisiny ity mpifanandrina tamin'ny William Ruto isan'ny mpanohitra notoanany filoha teo aloha Kenyatta ity izany fanapahan-kevitra izany mba hanoekana izay voka-pifidianana filoham-pirenena izay. Manantena ny andresy amin'ny alalan'izao fitoriana izao izay ho ny voalaza. I Raila Odinga izay naloavan'ny filoha lefitra William Ruto tamin'ny vatomandridina ny 3 alina sy 2 hetsy ka nibatany ity farany fandresena tamin'ny isa 10.720 isanjato noho ny 7.720 isanjato. Raha tsy ivina ny zavanisy niteraka tsy fitovian-kevitra sy fisaratsarahana teo amin'ireo mpikamana tao anatin'ny vomera mahalo tena momba ny fifidianana na ny UEBC tany Kenya ity voka-pifidianana ity. Nolavin'ireo komisera 4 tamin'ireo 7 mantso valim-pifidianana io minitra vitsy talohany namoahana izany. Nanakihana ny filohan'ity andrim-panjakana ity noho ny fisian'ny fitantanana tsy mazava sy ny tsy fisian'ny fifampidiniana talohana nambarana ny vokatra ihany koa izy ireo. Araka ny loharanom-baovao hatrany efa nanomboka tamin'ny taona 2020 no nisy fanoekana tahaka izao ny voka-pifidianana tany Kenya ary nisy taona azy dia efa niteraka fifandonana ny afara tamin'ny ramandrika mihitsy izany. Tapitrary ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ireto kosa ny fandaharana arahinao rehefa avy ao ary ny fampahalalam-baovao taky ny mazatra ny fandaharana ahona marina aorin'izay kosa no narahantsika ny Global News ary ny fandaharana dinika iarahana amin'ny Joël Ralaivohit ka vahiny ao anatin'izany Christian Taber mpanao politika ny horonan-tsary hoarahantsika amin'ity androany ity dia mitondra ny lohan'ny teny hoe l'esprit s'amuse. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandra-pitafy ho amin'ny rampitsindray tompoko.